Fandraisana anjara amin'ny fanampiana ireo traboina dia mizara sakafo masaka ho an'ny lehibe sy kobaina ho an'ny ankizy latsaky ny herintaona ny association Fity. Efa tao anatin'ny 2 herinandro moa no nanatanterahany ity fikabana ity izay hetsika izay efa nataon'izy ireo izay. 2 herinandro zao nefa niroso tamin'ny fanatoan'ireo toerana andraisan'ireo traboina teto Antananarivo ny karavana ny association Fity. Tanjona amin'izany ny fifanohanana amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo masaka ho an'ireo traboina. Tsy diso anjara na ny lehibe na ny ankizy. Isan'ny nolalovan'ny fiarabe ny association Fity ny teny Ambohimanambola sabotsy namehana ary tsara farany. Hetsika natao androany dia toerana roa no tanterahana androany dia tany Ambohibary Namena dia eto tsara faritsika amin'izao dia mitondra ny anjara bilikinay izahay eo amin'ny association Fity ho fandraisana anjara amin'ny ireo traboina dia fanohizana fizarana sakafo masaka avy hatrany amin'ny traboina dia vary sy laoka ary koba aina ho an'ny zaza madinika. Nataonay androany zao dia eo amin'ny 500 olona izany sakafo ny saranay androany. Ankoatra io, nahazo ny anjara sakafo avy amin'ny fikambanana ihany koa ny teny Bepa sy teny Soavimasoandro. Sakafo masaka tsy latsaky ny 500 isa trano no zarain'ny fikambanana isaky ny toerana lalovany karavaniny. Ho an'ny andron'ny omaly nahatratra 5,000 ny sakafo nozarainy ho an'ny fokontany misy 7 tao amin'ny commune ambanivohitra Soavina ao anatin'ny distrikta Tsimondrano. Natsapa ireo mpahazo tombotsoa fa mifamana ny filan'izy ireo ny sakafo izay natolotra. Maro amin'izy ireo mantsy no tsy manana intsony na dia fitaovana ampiasaina ao an-dakozia aza entina mahandro sakafo. Tapitratretindreo ny fotoanan'ny vaovaontsika tompoka lasy tompoka avy tamin'ity takariva ity isorana hatrany ianao tsy nitsaraka tamin'ny nandritra ny fotoanan'ny vaovao mame fotoananao amin'ny manaraka indray ary ny tenako aza misaraka amin'ny fahita lavitra matv mbola ao ireo fandarana maro sy efa nomanina ho anao veloma tompoko.